tafiditry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Fibiby sy lalana. Tantara mitony nosoratany Priskara Kotoarimanana, Olalaoviny Lera Kotoarisoa, Daniel miaraka tamin'ny Priskara Kotoarimanana sy Volatiana antony ny aina. Nana Tontosa, Ramsey Tatampa. Anio ny andro faharoa. Maninona rano tsy nahita toro mihitsy tamin'ny alina fa dia tany mijoary foana ny saiko. Dia sanatria ve ka tia azy ahy? Nefa olona mbola tsy fantatro akory izay tena momba azy. Ino ty mampitsikitsiky vendrana andry ty? Falifaly Ndry koa dia mahita lazaina. Tsy falifaly izany afa mandinika an'ity andro tsara be ity fotsiny akia. Ohatry mba te hivoaka kely izany io. Sady efa ela izay tsy niala tao an-trano mihitsy fa dia ato foana. Raha tsy hoe mandeha makany amin'ny dokotera nga. Mahagaga akia izanyko. Hatramin'izay ndray tsy mety mivoaka fa dia ato foana. Tampotampoka eo dia hoe hivoaka. Misy zavatra hafahafa mihitsy eo ambadika izany Zavatra ino? Oka fa haiko. Tsy zavatra aloha e. Olona. Ony e? Ai, olona hoana koa kia. Dia olona iza koa nefa. Nijoariko izy indray. Fantatro tsara angendry e. Fao nanomboka nahafantatra azy dia lasa miramirana endrika izany. Teo aloha indray malomaloka fa izao mitsikitsiky foana na dia tsy misy antony aza. Fitiavana daholo akia izany Andry gaky io. Dia vakiana fotsiny ity amin'ny endriko izany rehetra izany. Fa hono akia? Fa nareo sy joary marina izany efa ela mpinamana. Efa 10 taona teo izay mifankahalalana Fa ahoana? Dia tsy nisy inona mihitsy izany teo aminareo. Fa dia hoe mpinamana fotsiny na haiko. Tsisy ka. Tena finamanana madio ny anay, arak'ilay efa nitantaraiko andrireny foana. Izy koa vao tsy ela izay no nisaraka tamin'ny olo teny dia ohatry mbola tsy te-herika vehivavy izany mihitsy. Bonne journée aloha ndry fa andeha hiasa ka. Misy hafatra? Tsy misy an'izany akia. Izay fa mahazo tondra ity rariva izany. Ok ary, rariva. Dia ahoana ny fihetsika maly ireny? Maninona? Fa tsy ianao ihany ve no niteny mila mahay milalao filma tsara? Ankinona indray? Ka na izany azy efa diso tafahoatra aloha ianao. Aiza ve ranga dia mifampijery ela be eo nareo nefa izaho eo. Ampopotsiny etika amin'izany kosa aloha efa tena tsy haiko tsony. Raha azoko natao dia vonoko tao mihitsy nareo fa tsy zakako tsony ireny. Tsy azoko mihitsy koa ianao tia ka. Fa tsy ianao ihany ve namolavola sy nametraka an'ireny paikady rehetra ireny mba ho tia anay irainy? Ianao indray tia ny Tomila vanina, sary-piarotry ny reny indreny. Aza mifanadala ry fia. Ajany koa anio aleo miaina amin'izao. Inona koa ary tia misafoaka be ity? Ianao koa dia mora teritra ka. Ianao ohatry ny tsy azoko mihitsy ko. Le bandy efa mampamisakra be dia ianao indray no ohatry ny milady sy mila ohatry ny tsy azoko mihitsy. Afaka daboka any io raha izay no tediavinao e. Ary avy eto akaiky dia fihenikeo aloha izany dinihako an'izany rehetra izany. Sy miala ianao e. Joary! Oroya! Dia izany ary lanja ny zava-misy hatramin'izao aho ohatry ny tsy mahazo aina izany mihitsy. Fa mba iza loatra ary izany bany izany e. Tena mba tiako hita. Zahay mantsy vao nahita an'ireo ohatroatra amin'izay. Dia kaiza koa nahita ny fian'izany olona izany? Namana efa ela hono Joary. Dia indreo ve ho azany mino hoe tsisy ninina mihitsy teo amin'izy ireo ka? Efa nanadiady amin'ny fitsara ihany aloha izahay. Fa izy moa milaza hoe tsy misy ninina hoe fa mpinamana fotsiny.
ay ohatran'ny hafahafa mantsy izany raha izay efa ahafantarako amin'ny fia izay. ay elako izany dia efa raha-tsy tana fotsiny tsotro izao. Ndry ihanyko fa na izany aza maiza mitandrina ry Iraina tsy dia tandrova-taona mpitiavana. Inona tsony ny zavatra mety mbola ararina ohatran'izay efa mahazo sy ainako isan'andro izao ry anja. Mafy any izany hoe afaka iam-bolana fa raha fahely izany dia andao ny tany. Aza mieritreritra an'izany e. Jere ngera tsy simba ny ranomaso indray ilay endriko efa miramira ny fitiavana teo e. Fitiavana izay ampitondra lahelo olona fotsiny. Fitiavana tsy ho lasa lavitra kory. Izay mampifaly indray izao no tokony ataondry fa tsy hoe ranomaso lava ny ainana amin'izay andro sisa iainana. Araroto ny mankafy fiainana. Aza atao sakana tsy tia mihitsy izany fahafatesana izany. Za koa dia mandefa fisainana lavitra amin'izany. Tsy ho ary tsy haikory na tiana ahoana. Sady aleo koa tsy tia asa dia lasa hijalo fotsiny rehefa lasa. Andry iza koa tia ny andro ity. Allô? Andry mampalahelo loatra ilay tiako. Za tia azy eto tsy hitany akory. Ho lava ary indray no mampideby fitiavana azy. Tsy manena raha izay ny mahasambatra azy amin'izay andro kely iainany sisa. Iraina, tianao ary ho tiaviko foana ianao tsy ohatsony aza. Tiaviko mangina ihany koa ianao mandritra ny fotoana mbola mahay eo anao. Tiaviko na dia namana fotsiny ihany aza no ndraisanao Inona koa raha mbola ataon'ity bandy ity aty. Aiza Iraina? Tsisy fiarabana tsisy ninina tonga dia aiza Iraina? Manao ny fia? Aiza ho ahy Iraina fa mila azy lasa ny telefona any ambadika any izy teo e. Ary inona izany mbola ataonao aty amin'izao andro alina be izao e? Ifindra monina aty nga? Nanala fangenana ny Iraina fotsiny efa andeha mihitsy aho zao. Miandry azy avy amin'ny telefona fotsiny. Ndana tonga dia mandeha any fefa tonga veloma? Eny ary veloma ho aminy aho. Bandy tsisy ilaivana azy tsy sady lehilahy mohaka. Itolo fitiavana amin'olona efa faty koa dia tsy vita. Aleko tsy miditra amin'izany fa sao dia lasa n'ilay vendrana iny eo ny arena raha mivato ireo. Arena tokony hikalapoana ny sipa kosa ve? Efa tokotry ary lasa angakilanja teo. Veloma moa fa maika be izy. Sady tsy teny elingelina ilay fotoana maminareo. Fotoana maminay? Rehetra nefa tsy ho ary ny antsondry teo e. Iza kiny antsondry amin'izao alina be izao akoatra ny tsy ho ary lanja teo. Dokotera ve dia mbola hiasa amin'izao oro izao? Ka inona ho izany vaovao ny tsoary ka? Vaovao amin'inona aky? Ka nalozy tsoariko. Nresaka anie izay tany ampiasany dia hoe tia andriona izy. Vao nahita andriona izy dia lasa pity. Izany ngamba ilay atao hoe coup de foudre. Dia nampirisiako ny antsondry teo iny. Izany ve ky? Ka izay mihitsy any nresany teo nefa za matahotra mafy sy mampijaly azy fotsiny fandalovako eo amin'ny fiainany. Raha roto ry kiala mamy iny ky mianao anatin'izany fitiavana izany. Taiza teto ambonin'ny tany na aiza ndry lehilahy. Misaotra kely Iraina. Misaotra namelona indray ny fitiavana tao anatiko. Tena mafy ny lalana ny lalovako noho ny fitiavana fa ianao nanasitrana indray ireo ratram-bola tavela tao. Mametoka anao fa ho tia sy hanaja anao Izany tokony hisaotra anao ry tsoary ianao mba nalalako an'izany atao hoe fitiavana izany. Tsy mbola nitempo fitiavana tanin'olona hafa mihitsy raha tsy taninao. Ary mino fa ianao riry ihany mandra-patapitry ny fofinaiko. Za koa toraka izany eky
manana projet be dehibe ho antsika sindria, projet ho anno avintsika sy mety ho taranantsika ho anao rina. Vonany amin'izany ry. Tsy ho ary aza miresaka an'izany mihitsy loka. Avelao mba hanararotra an'izao fotoana mameo anilanao izao. Ndry dia mankafy ny fotoana miaraka amiko marina le zanak'olona. Mampalahelo indray ty izy. Jereo inge tsy mahatsapa an'izay ambonin'ny tany akory fa dia rehefa ao anaty fitiavana fotsiny. Nefa raha mba fantany matsy iraina fa manino ianao ohatrany hoe lasa saina be zany sady mangano hoana. Misy zavatra mampalahelo anao anga? Saory tsy ho ary mifona. Fa mifona hoana? Marary ka inona no tokony hifonanao amin'izany? Atsona angany aretina. Ka tsy azonao ange mitaka anao ity anao mandrakizay nefa sa marary. Ka andao any amin'ny dokotera raha marary ianao. Andriamanitra, inona ary ty ataoko? Dia mbola mamindro findro an'le tiako ihany. Le tiako tsy tokony hiteny an'izany akory nefa za ty mety azy ihany. Mitombo isan'andro ny fitiavako azy na dia tsy tokony izany aza ny lalana. Aretina tsy sotrana tsony ary tsy ho ary fo en cancer ary na ny fahafatesana sisa. Nefa ty zao latsa-pity taminao izao mifona tsy ho ary inona ary ny ataoko amin'ity zanak'olona ity? Tena very marina. Iraina, aza mitombo fa vo omeo mampitombo ny aretinao ange izao. Tsisy fonanao zany fa za koa anie tianao ary vonina hiatrika an'izany araka aminao. Natolotry ny Radio Plus ho anao teo. Fity sy lalana. Tantara mitony nosoratany Priskara Kotoarimanana, Olalaoviny Lera Kotoarisoa, Daniel miaraka tamin'ny Priskara Kotoarimanana sy Volatina Antony aina. Nanatontosa Ramsy Tatanta. Mbola itoy